avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. Tsy hita taratra ny ezaka ataon'ny mpitondra hiadiana amin'ny fanitrana amin'izao fotoana izao. Raha tokady mafy sy tolona andavanandro no atrihan'ny vahoaka malagasy manoloana izay. Nidina an-dalambe manohitra ny fanesorana azy ireo tamin'ny toeran'ireo mpivarotra amoron-dalana eny Analakely sy ny manodidina androany. Nanangana ny triade syndicale ny syndicat ny Paramed, mpitsabo sy ireo personnel administratif eo anivon'ny ministera ny fahasalamana manoloana ny antso-izay samihafa mianjady azy ireo. Olona telo no fantatra fanamony aino maly tao Toamasina vokatry ny intoxication alimentaire. Nitrangana horohorotanina Hervaika nanana maridrefy fito faingo efatra androany tao Birmanie. Fireneny iray ao Azia Atsimo Atsinanana olona manodidina ny 20 teo no fantatra fanamony ainy. Ny any Cyprien izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombokilasy tombovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsy Cyprien izay tony mazatra matoan-datsoratra avy hatrany nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity raha tokady mafy sy tolona atrehan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ny fahantrana sy ny fametrahana ny tany-tandalàna eto amin'ny firenena tsy toy izay no irosoany ny ampitondra fanjakana ankehitriny raha ny zava-misy no jerena 7 taona hateo ariany raharaha 7 voalaza indray fa mbola amin'ny totaly 3 sy roanjato ireo mpiady tia tandrazana tamin'izany fotoan'izany matoan-datsoratra entiny Gaëtan Andriatsilava. Tolom-panafahana fanely miampita ho an'ny taranaka io lo hevitra ny safidina anamariana ny 7 martsa 1770 izay feno 7 taona amin'ny ity taona 2020 ity ka nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 2 martsa lasa teo. Tolom-panafahana nataon'ireo mahery fo mpiady tia tanindrazana. Tamin'izany fotoana nijoro ny malagasy sy ho fitiava-tanindrazana ny rahina tanteraka ary maro no namony ainy. Isan'ny vaindohan-draharaha nijoroana sy nitolomana ny tsy fanekena ny fanjanahana nataon'ny Frantsay, ny fanandevozana nataon'ny vazaha, tsy nanaiky hotsindrina sy hovonoina ary koa ambanina. Ny tolona ho an'ny taranaka faramandimby tsy nanaiky ny upindrana eo amin'ny taniny. Tsy izany no tolona ataon'ny mpitondra fanjakana ary ny mifanohitra amin'izay tena zava-misy marina no ezahana ho voizina amin'izao fotoana. Ireo mpitondra sy mpiara-miasa amin'ireo izay mahita fa arakaraky ny fampitomboana isa ireo akangasisa nanamborana tamin'izany fotoana no mety hampiakatra indray ny ambopo sy ny fitiava-tanindrazana eo amin'ny vahoaka malagasy. Antony, mitombo ary ampitomboina isan-taona ny isan'ireo voasokajy ho mpiady ho an'ny tanindrazana tamin'ny 47. Voalaza amin'izany fa mitotaly 3 sy roanjato indray amin'ity taona 2020 ity ireo akangasisa nanamborana ny paritaka amina distrika 30. Tranga izay miteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina satria ho azy ireo voasokajy ho mpiady ho an'ny tanindrazana ihany koa ireo fianakaviana nanafina ireo mpiady tamin'izany fotoana ka nitsoka tany anaty alina hatramin'ireo mpikarakara sy mpanatitra sakafo ary koa ireo mpitsikilo. Raha izany tena io 3 sy roanjato io ve no isa marina satria ny malagasy rehetra dia samy nanana ny dadabeany ny ady sy ny tolona ho an'ny tanindrazana avokoa. Any amin'ny isa sy ny fandraisana ireo fianakaviana ho isan'ny mpitolona tamin'ny 47 ve no tokony masona sa ny tolona goavana izay hatrehan'ny vahoaka malagasy ankehitriny izay 7 taona aty aoriana mbola miaina izany fanjanahana ankolaka izany ary mbola eo ambany fifehezany ny Frantsay. Isan'ny tolona lehibe mason'ny malagasy amin'izao fotoana mantsy ny andresin'ny fahantrana
sy ny fametrahana ny tanitandalàna. Ady mafy atrehan'ny malagasy ny fanambaniana sy ny fanabadona, ny fanararaotana, ny fampitahorana, ny fampidirana amponja tsy aradrariny, ny fandratrana sy ny famonona. Tolona iraisan'ny rehetra ny fametrahana ny filaminana, ny fiarovana ny taniny, ny fomba mampanaony sy ny kolotsainy, ka tsy ho viraviray ny vahiny. Miady ho an'ny tokantrano, hanatsara ny fiainana sy ny hoavin'ny zanaka. Arak'ilay voalazan'ny mpanao antsa-tononkalo manao hoe tolona izy ity ho fanavotam-pirenena, ka fahaleovan-tena izy no tanjona kendrena. Raha oviana nefa vao ho isy eto amintsika izany fahaleovan-tena tena izy. Ao anatin'izay raharaha 7 izay hatrany, tsy nitakonitra tamin'ireo herisetra sy heloka nataony mpanjana tany azy. Malagasy hatramin'izao ireo mpaitantara nanaovana fanadihadiana androany. Tokony notakiana tamin'izany ny fanonerana haradrarany noho izany nampitondra takaitra ny malagasy na eo amin'ny olombelona na ny ara-pitaovana ihany koa. Namotika ny kolotsaina azo vakoka maro ihany koa ny fanjanahana na azo ny fireneny harany fanazavana sany tatra ny aina no mitatitra ny fanadihadiana. Ametraka voninkazo eo amin'ny fasan'ireo mahery fo toy ny fanao isan-taona ny mpitondra fanjakana sy ireo ankolafikely samihafa raha-pitso dia tapitreo ary amin'ny taona 2024 indray. Aiza ho aiza ny fiandrianam-pirenena izay nanoloran'ireo mahery fo ny ainy. Aiza ny asa hotam-piaron'ny malagasy manoana ireo endrika fandravana sy fanimbazimbana nataony mpanjana tany. Ny taona 1770 izay nisy famonona malagasy maro tany Moramanga sy tamin'ny toeran-kafa. Fa ankoatran'io famoizana malagasy maro io, fahasimbana ara-pitaovana, fahavoazana ara-kolotsaina ary fahaverezana harena samihafa teto Madagasikara hoy ireo mpaitantara sy mpampianatra mpikaroka androany teny Ankatso. Hatramin'ny nazahoana ny fahaleovan-tena no makaty ny tazam-posiny ireo eloka be vavana nataony mpanjanaka ny malagasy sy ireo mpitondra ny fandimby hoy ny fanehoan-kevitra. Maro lafy ny eloka niseho teo anelalela ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Ohatra amin'izany ny nitranga tamin'ny vanim-potoana fampandrintany na ny pacification ny 1970 hatramin'ny Mai 1970 ary ny famonoana nisy tany Ambiky. Tsika malagasy tsy miteny mihitsy hoe tsy manontany hoe ahoana moa no natonga an'ilay kabesy ny mpanjakatoera tany an-dafy. Fantatra fa mahatonga ny kabesy ny mpanjakatoera tany an-dafy vonoiny frantsay daholo, le tafika frantsay ny olona atao amin'ilay tanàna atao hoe Ambiky. Dia anisan'ny vonoiny koa zany ny mpanjakatoera mazava ho azy dia nitapahandrareo ny lohany. Misy lohan'ny olona maromaro ny tapahany dia nentina tany Frantsa. Tsika tsy mitaky hoe tsika malagasy tsy mitaky hoe inona zany, tsika zany tsy miteny hoe crime zany hoe zany nataonareo to mandritra pacification sy ny sisa fa mangina fotsiny tsika faly hoe hiverina aty le hoe mpanjakatoera zay tsy haiko raha mpanjakatoera manana na ahoana fa tsisy miteny. 29 mars foana ny tenenina kefa ny mandritra ny taloha zay kefa ny tsakjanona ny crime natao frantsay tamy malagasy. Tsy namerina ny harena nalainy teto amintsika ihany koa ireo mpanjanaka raha ny fanazavana ary natao sorabola ny fanonerana. Sorabola izay tsy nisy fanamarinana, tsy nisy fanazavana ny hoe notanterahana tokoa ve sa nijanona taratasy. Ankoatra ny kolotsaina, vakoka sy harena manana ny asiny sy ny lanjany ho an'ny malagasy ihany koa no very sy voazimbazimba nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany. Indrindra fa hoe manana mpiara-miasa any amina musée frantsay zay. Dia milaza izy fa hoe amintsika amin'ny teny zao any musée hafa any Frantsa hoy ny ankoatrana ny musée de l'homme izay nahitana an'le hoe mpanjakatoera io fa any musée hafa hoy ny misy anarivo ny crâne karandohana malagasy nalefa tany zany hoe olona vononin-drareo dia nitapahany lohany tamin'ny pacification zany. Eritreretiny hoe pacification zany akabeazana. Nisy androany ny famelabelan-kevitra niarahana tamin'ny sampam-piofanana tantara ao amin'ny université n'Antananarivo. Lohahevitra tamin'izany ny hoe herisetra tamin'ny fanjanahantany avy amin'ny fampahoriana makany amin'ny fanonerana. Avelantsika eo ny vaovao mifandraiky amin'izay raharaha 7 izay. Fanidina an-dalambe manohitra ny fanesorana azy ireo amin'ny toeram-pivarotan'ireo mpivarotra amoron-dalana teny Analakely sy manodidina androany. Tsy manam-baolana matotra roso azy ireo ankilan'ny commune Antananarivo renivohitra. Amin'ny fanesorana azy ireo izay misy fandraisany amin'ny fahatongavany filoha frantsay eto amintsika ve ho ireo mpivarotra naneho ny heviny tamin'ity androany ity. Rina fitiavana no mitatitra ny fanadihadiana.
nidina andalambe nilanja sorabavety sy nitsioka kiririka androany ireo mpivarotra moron-dalana eny Analakely sy ny manodidina tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny commune andrara azy ireo tsy hivarotra. Mahery ny 300 ireo mpivarotra naray taratasy fa hoe sorona amin'ny toeram-pivarotana izy ireo manomboka amin'ny alatsinainy izao. Manoloana izany nanambara ireo mpivarotra fa mamitaka sy mivadika tamin'ny teny nomeny tamin'ny fampelezan-kevitra ny ben'ny tanàna. Manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena ihany koa eo ihany koa ny crise ara-tsosialy io zany nenay mba hoe asa fivelomana melomana vady aman-janaka ary ny zavatra ny fanarahana sy ny fanekena tamin'ny andron'ny propagande dia hoe tsy analanay ny tompona ndraikitra rehefa lamy fa andamina araka ny tokony izy ka le fandaminana tsisy tsy ny tanany teny meny ben'ny tanàna ary azo atao ihany koa hoe namitaka anay satria nidina tamin'ity toeran'ity izy tamin'ny propagande ary nampanantena fa tsy fanelingelina fa hiara iasa zao izy mivadika amin'ny zavatra ny teneniny zay zany ny zavatra mampalahelo anay. Ho avy eto amintsika ny filoha frantsay Emmanuel Macron ka izany ve no isan'ny anesorona ireo mpivarotra moron-dalana mba hanakonana ny fahantrana eto Madagasikara hoy ny fanontaniana napetraka izy ireo. Zao le izy le fahatongava Emmanuel Macron filoham-pirenena frantsay ve mahatonga mampikorotana an'izao mpivarotra rehetrarehetra zao. Asa mety aravelatsianareo fa alao hita n'izao tontolo izao ny fahatrany Madagasikara. Zay nge tompoko mandotike maninona rehefa veniveny kitapom-bola mpandrakana dia ilika ny vahoaka. Zay tompoko dia tsy anaiky sady ozy kosa nataony hoe izao ozy tsy hanala-barotra moron-dalana mihitsy satria izay mividy anazy fa mba hoana zany fandehanay vahoaka. Raha ny tikako zao fa misy 20 amin'ny 100 amin'ny 500 lany ve zany tsitsiry zany le 500 ve tompoko. Zay aloha tompoko dia tena tsy aletona izy baka sy mipoka rehefa hitanay foana gasika rimonzela tompoko. Ankilany ora vitsy taorian'ny fitokonana ny ona tamin'ny solotenan'ireo mpivarotra tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely nitolakandro teo ny ben'ny tanàna n'Antananarivo. Isan'ny lamo manapetraky ny ben'ny tanàna nandritra izany ny amindrana ireo mpivarotra Analakely etsy anelanelan'ny pavillon sy ny esplanade n'Analakely fa ihany koa eny amin'ny tsena ny sena Anosy. Tsy afaka manao tombo sy ala isika fa rehefa trottoir dia alalana diovina ary atokana ho an'ny mpandeha tongotra. Ny angatahako amatompona andraikitra voalohany eto commune urbaine an'Antananarivo ny tenako dia ny fanekenareo fandaminana. Ny fiarahantsika miasa ao anatin'ny fifampitokisana ary koa mba hitsinjovatsika miaraka ny tombontsoa iombonana dia Antananarivo madio, Antananarivo maitso, Antananarivo milamina. Manoloana izany nilaza ireo mpivarotra fa tsy mandà ny fananganana tetikasa izay kasain'ny commune Antananarivo renivohitra tao eny an-toerana saingy kosa mangataka ny hanajanonana azy ireo amin'ny toerana fivarotany hatramin'izay. Zahay tompoko dia tsy manakana ny foto-drafitr'asa ho fampandrosoana ny tanàna Antananarivo izay hoentin'i Madame le maire fa raha azo atao mba hajanona eo amin'ny toerana misy anay fa vonona izahay ny anaraka ny fandaminana rehetra. Manaiky ny fandaminana izay hoy ateo fa raha mba mety re tompoko azafady Madame le maire dia mba ho hajanona eo izahay satria ny entana midinay efa eo no fantatry ny olona eo misy an'ilay izy ary efa ela no mivarotanay teo hifindrany amin'ny toerana hafa izay hiady amanaola ihany koa izay raha andeha hifindrany satria sy toeranay ihany fa efa misy mpivarotra hafa manodidina anay eo raha hipetraka any amin'ny devant-n'olona izay eo alohan'ny tsenan'olona satria tsy maintsy efa tsena vao tsena misy koa mpivarotra ny pavillon eo anilany eo efa nisy fotoana izay zavatra izay nandeha dia niteraka ady hevitra sy savorovorona nisy fotoana dia tamin'ny teo aloha. Andrasana treto ny toy ny fandaminana makasika ny tsena eto Antananarivo tsy ahivina trany fa vokatry ny goragora sy ny tsy fampiarana ny lalàna mikasika ny fifambozana eto Antananarivo renivohitra hatramin'izay no mahatonga izao olana izao.
fa isan'ny vaovao mafana misarika ansainy maro ihany koa ankehitriny ny raharaha Bazy Toliara. Mila atao mangarara sy ara-dalàna ny fepetra rehetra takina amin'ny fitrandrahana Renakibonitany. Ary isan'ny tokony anaovana tatitra mangarara ny vahoaka hisorohana ny savorivory toy ny raharaha Bazy Toliara. Hoy ny mpanao politika naneho ny heviny tamin'ity androany ity. Eo koa ny lafin'ny fifanarahana izay tokony ny firenena sy ny vahoaka no ahazo tombony betsaka ao anatin'izay sehatry ny fitrandrahana Renakibonitany izay. Rina fitiavana no mitatra ny fanadidina. Maro ny lafin'ny zavatra manjavozavo tsy ara-dalàna amin'ny tetikasa Bazy Toliara, mahatonga ny fanoheran'ny vahoakany amin'ny faritra Atsimo andrefana hoy ny vovonana antso. Ilaina ny fitrandrahana ny Renakibonitany ampandrosoana ny firenena, fa tokony atao mangarahara amin'ny antsipiriany izany ho fanta-bahoaka. Tokony ho fantatra mialoha ny voka-dratsin'ny fitrandrahana amin'ny fiantraikany ara-tontolo iainana sy ny ara-pahasalamana. Mila mazava amin'ny mponina ny tombontsoa ara-bola sy ara-toe-karena azon'ny vahoaka sy ny firenena amin'ny ity fitrandrahana fasy mainty ity. Tsy tafavoaka anatin'izao fahantsana lala izao mihitsy raha tsanjahantsika haitsika mitsanjaka ny Renakibonitany misy tsy ny fasy mainty ihany fa ireo volamena sy ireo arena rehetrarehetra. Ka izay ny ilaina ny mangarara tokony mijoro ny fanjakana malagasy ary ny fanjakana malagasy tsy tokony anilikilikiana vahoaka izay mitaka ny zony mihitsy fa vaholany amin'izany dia mampiseho mangarara manazava ny fifampiresahana. Ary ohatra tsy tokony hoe mbola tsy ara-dalàna ny toka hoe fahazon-dalàna hitsanjaka, inona ny olana ny resaka environnemental ve ny resaka anona tokony azo araviny zany ary atao manaraka ny fenitra zany satria izay ny teneniko hoe ilaina ho an'ny fitsanjahana ny aream-pirenena mba hampatanjaka antsika fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna ny fangararana fahaiza-mitantana kosa ary rehefa tena hita kosa ho sanatsy hoe tena manimba ny vahoaka malagasy, manimba ny tontolo iainana, manimba ny olona, inona moa ny tokony azo ajanona ange io e. Vola amina miliara maro no mihodina ao anatin'ny ity raharaha Bazy Toliara ity. Ny vahoaka sy ny firenena malagasy ny tokony hisitraka betsaka amin'izany raha hirosoana ny fitrandrahana. Tokony hazava ny vahoaka malagasy zany aiza le vola izay ve ny tokony ho azy sa tokony mbola mihoatra an'izay. Izay le teneniko hoe rafitra teo ary maka izy ireo ho an'izy ireo maka fa tsy olombitsy no anakany fa izay no ahiahy eto amin'ity firenena ity mahatonga ny olona mirevolte ohatr'izao satria efa leo mbo nanana koa ny vahoaka malagasy amin'ny fitrandrahana ohatr'izao fa miala maina fotsiny ny tena matetika. Vahoaka mba tena ho maso mandidy amin'izay ny vahoaka ka ny tombontsoa iraisana, tombontsoa imbonina ho firenena matanjaka tsika araka ny teniko teo tombontsoa ny firenena malagasy. Tsy aivina, tsy fanarahan-dalàna ny fanomezana fahazon-dalana ho an'ny orinasa Bazy Toliara any amin'ny faritra Atsimo andrefana araka ny tatitry ny Cour des comptes na ny fitsarana momba ny kaonty ny taona 2020. Ahina ny sy ny kolikoly noho ny fandikan-dalàna manitsaka ny tanin'olona ny alarovana ihany koa ny tetikasa ary tsy ampy ny fifampiresahana tamin'ny fokon'olona ho iatrany izy ireo. Fa ny hokevitra samihafa mifandraika amin'izay raharaha Bazy Toliara izay hatrany hiteraka korontana savorivory eto amin'ny tany sy ny firenena ny fihetsika tsy voahevitra nataon'ny fitondrana Rajoelina. Ny sambotra ny kolonely Fanapera hoy ny mpanao politika androany. Ity trangana fanitsakitsahana ny zon'olombelona ity izay efa miparitaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoan'izao hoy ny firaisamonim-pirenena ary isan'ny manaratsendrika amin'ny Madagasikara izay ampiantrano ny COI ny volana Aprily ho avy izao hoy ny saina. Voaporofo androany fa ny fitondrana no mitarika korontana sy savorivory eto amin'ny firenena. Hoy ny antoko politika kintany Madagasikara tamin'ity androany ity. Izao fitondrana izao no nanome alalana ny Bazy Toliara hisokatra na tsy nanara-dalàna azy, fa izy ireo ihany koa no nanome baiko hisambotra ireo heverina ho mpitarika ny hetsy-bahoaka manohitra ny fitrandrahana. Pitikafo tsy ho voafian'ny mpitondra ny fisamborana ny kolonely Fanampera izay ray aman-dren'ny vahoaka ao Toliara raha ny faneo-kevitra. Manainga ny fitondram-panjakana e, sao dia manao erera miopefy loatra nareo. Efa nanao erera ihany nareo fa ity tena fihozam-pefy satria atahorako izy fa ity no ampisy tantara eto Madagasikara eto. Hitako ny gouverneur sy de resy lahatra ihany fa hoe fifampiresahana ny azy. Fa ny préfet zany dia hita hoe sy lelakisima be loatra ianao problème ny Toliara eo androany. Fa efa miseho le problème na any amin'ny tapany avaratsy ny nosy satria zao fitondrana zao dia efa tena mipetraka zany feno ny atao hoe condition ny didijadona. Fa za fotsiny zany manainga ny fitondram-panjakana.
ny amindro hoe ampanarao penitra le didy jadona anareo za reto koa de manaingany tsy teny randrina solay zay 7e vice président zay amin'ny farsy toliarany adidinao mitsangana anao afazamanao aty amin'ny sur table ihany araka ny voalazan'ny olona ao amin'ny Facebook fa tena midina ifotony mihitsy miteny amin'ny fitondram-panjakana fa tsy mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hampisy ny fitoniana mba hampisy ny filaminana avotsory le ray aman-dreny ny colonel Fanapera. Andro vitsy mialohan'ny fanamariana ny tolom-panafana no mitranga izao toetra ra izao tranga izay maneho fa mpitondra tsy mahay makalesona amin'ny tantara no misy eto tamin'izany fotoana ny vahiny no nangejany malagasy fa amin'izao ireo nampindramin'ny malagasy ny fahefana ihany no manitsakitsaka izay fahafana sy fahalalahana izay. Mampalahelo nefa dia zoan'ireo olon'ireo maneho hevitra fa eto amintsika zany lasa tsy mendanja tsony mihitsy zany hoe fanajana ny zon'olombelona zany nefa averiko foana hoe lalàna io ary andraikitry ny fanjakana voalohany indrindra manaja izay le zon'olombelona izay. Zao tonga amin'ny fisamborana tsy ara-drariny tsy vitan'ny colonel Fanapera ihany araka ny henonay fa teorakotovao ao anatin'izany olona marobe ao anatin'izany hoe mahazo ambana amin'ny resaka fanamborana izany. Atsaharo ny fanaovana herisetra amin'ireo olona mitady izay aneho ny heviny zoany zany avelao izy aneho hevitra. Atsaharo ny herisetra atsaharo fampisamborana fa tsy izay kory nitondra vahaolana eto amin'ity firenena ity ary tsy izay koa nitondra vahaolana eo amin'ny tetikasa basy toliary io averiko indray hoe 10 taona mahery izay mbola etontsika hatramin'izao. Ankoatra ireo ankolafikery samihafa teto an-toerana manameloka ny fisamborana sy ny raha matahory ataon'ny fanjakana amin'ireo mitaky ny zony amin'ity tetikasa basy toliara ity fikambanana iraisam-pirenena maro ihany koa no namoaka fanambarana iraisana manameloka ny fanitsakitsana ny zon'olombelona ataon'ny fitondrana ankehitriny momba ity raharaha ity. Manoloana ny antsojay sy ny rahamatahora samihafa mahazo mipiasa ny fahasalamana ihany koa ankehitriny. Namondrina ny heriny ka nanangana ny triade syndicale androany ny syndicat ny Paramed. Ampitsabo ireo personnel administratif eo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Ity triade ity izay natao aneho ny mpiasa ny fahasalamana rehetra. Hiara-ny antsojay izay ataontsika hoe ny heviny sy ny fitakiany zo ny mpiasa izay. Raha ny fanadidina Daniela Minoarsono mitatitra ny afadadina. Marary amin'ny lafiny rehetra ny sehatra ny fahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana. Saingy na eo aza izany, tsy mandray andraikitra sy mitady vahaolana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Antony nampitambatra ireo mpisehatra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana ka nananganana ny triade syndicale, ivondrona ny syndicat-ny mpitsabo, ny syndicat-ny Paramed ary ny syndicat-ny personnel administratif eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka manerana ny nosy. Raha ny namana tao amin'ny syndicat-ny Paramed hatrizay no niara-ny antso izay dia efa tsiry zareo rehetra raha hoe raha tohina ny aty marary ny afero tsy ny aty sy ny afero tsony marary fa efa ilay tokotelo mba masana andro mampandeha mampiodina ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Izany antony vaivay rehetrarehetra zany lasa nahatonga ny syndicat telotonta izay averiko amintsika ihany fa manana an'ilay ataontsika hoe cadre juridique izay ekeny ny lalam-panorenana malagasy ny fijoroana syndicat eto Madagasikara. Anisan'izany ny syndicat ny mpiasa-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mifanohana tanteraka amin'ny hetsika ataon'ny Paramed sy ataon'ireo mpitsabo na ny médecin zany ny mpiasa-pandrarà ary zareo koa tahak'izay manohana ny hetsika ataon'ny mpandrarà. Dia vokatra zany nitsangana ny triade syndicale eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay entsona ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana ny Madagasikara izay hiara-ny antso izay hijoro sa aneho ny hevitra ary sa ihany koa anao izao fanambarana toy ny ataona izao zany mba tsy hiafokafona sy hotratry ny atao hoe tsindry aloka sy ny tsindry azo lena foana any amin'ny toerana tsirairay izay misy azy ireo tsirairay avy any. Ankoatra ny fampidirana ponja sy ireo antonjay maro isan-karazany, mifanisy ihany koa amin'izao fotoana ny famindran-toerana ireo mpiasan'ny fahasalamana samy ijoro, maneho hevitra, manoloana ny tsirariny sy ny olana menjady amin'izy ireo, manerana na ny nosy. Famindran-toerana izay aingana kokoa ny manao sy mamoaka azy ireo rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony lehibe ny ataon'ny ireo mpiasa. Saingy ela na tsy misy tohiny kosa nefa rehefa ireo mpiasa no manao fangatahana raha ny fitarainan'izy ireo. Vitany affectation ao anatin'ny 48 heures. Nefa misy mitady affectation ministère fahasalamana roa taona tsy vita. Fa rehefa kamehana zany dia vita ao anatin'ny 48 heures io affectation io. Ny tena marina aloha zany zao amin'ny zahay hitanareo eto zao dia tena atao hoe 570 isanjatonay ireo zao no nahazo an'izay affectation abusive izay. Akoatran'izay
any ny mpiara-miasa rehetra any zay mantsy ny antony hoe ny antsona anaovana ny antso avo amin'zareo zay sahi mijoro ihany koa ianareo rehetra zay iaran'izay affectation abusive zay fa ny mpitarika syndical io zany au niveau ny ministère ny fahasalamam-bahoaka izao iaran'ny affectation abusive zao. Misy nefa ny mpiasan'ny fahasalamana misaraka ny mpivady za sao tena nikarakaran'izany misy tao ny ray any Sakara ny ray tao Antananarivo nandritry ny roa taona natao io affectation fa tsy nety misy tsy vita misy nefa rapprochement zany nefa misy ny sasany tena 48 heures de vita ny affectation. Anatanteraka fivoriam-be ny herinandro avy izao ireo mpikambana ao anatin'ity triade syndical eo anivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ity. Antony antsony avy eo anivon'ny syndicat-ny paramède, ny personnel administratif, ny eo anivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ary ny tanjona amin'izany tena mahana ireo olana maro samihafa mianjady amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana manerana ny nosy. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny CNDV ao anaty doka fohy fitakiana mpiasa eny anivona orinasa tsy miankin'iray eny Anosizato eo ihany koa ny trangam-piarahamonina tany Toamasina mahakasika ireo olona telo namony ainy no ny resaka intoxication alimentaire amin'izao fotoan'izao ao arian'ny doka fohy no anarahantsika mahakasika izay. Naiza misy anao mibalika fa na fianana miaraka mibalika boum anareo tonjira eto tanana efa miaraka amin'ny radio CMP3 ary afaka mamahana finday mandeha amin'ny herin'ny masoandro mibalika boum manomboka amin'ny 100 ariary monja isan'andro mandrapahefanao vidiny manontolo mibalika mamiratra no avoko. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Mamerina ny araba trano tomboka lasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Nanoho ny tolo le fanatomboka ny taona 2012 ireo mpiasa amina orinasa tsy miankin'iray eny Anosizato. Fitakiana zosy tsy fandraisaka rama no isany anton'izay menahena fotsiny ankilany fitondram-panjakana indrindra fa ny eo anivon'ny inspection de travail manoloan'izay ho ny solotena mpiasa raha nanio ny heviny mahakasika ity raha ity Hentsora Soary Malala. Manoloana ny tsindra zolena mianjady amin'izy ireo mitohy hatrany ny fitakiana ataon'ireo mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina eny Anosizato. Anisan'ny atao izao fitokonana izao ny tsy fandraisaka rama. Tsy mitsinjo azy ireo ny mpampiasa ka manao antsivonjy indrindra amin'ireo inspection du travail izy ireo. Mila hajaina ny didim-pitsarana milaza fa tsy azo atao ny manapaka ny karaman'ireo mpiasa tsy miantra ny izany ankehitriny raha ny fitarainana voaray. Dia eto zany zay efa nirairaina teo le zavatra takiana aloha zany. Fa mafy amin'le mpiasa zany le sady tsy mandray karama no tsy mandray ny indemnité de chômage sy noatra zany. Le mpampiasa zany tena tsy miraran'le mpiasa mihitsy dia eto zay dia mitodika manokana makany amin'ny inspection de travail. Napiditra ny taratasy fanelanelana ny inspection de travail tompoko zay tamin'ny tamin'ny talata zay napiditra zay taratasy fanelanelana zay hoe mba hanelanelana zany ny inspection de travail. Eto moa zany ny inspection de travail dia tsy hiditra amin'izay fanelanelana izay mihitsy fa tena miantso zay mpiasa ireo mpiasa ireo mbola belabe ireo mpiasa ireo aty ivelany. Raha ny tena tokony ataon'ny inspection de travail zany na telopolo raha mpiasa hiarany zavatra ohatr'izao dia tokony miditra fanelanelana izy na miditra fotony aty anaty orinasa hoe inona le problème ao anatin'le orinasa. Raha teo amin'ny fikarakarana taratasy moa zany dia napiditra taratasy zay tamin'ny 27 janvier. Io taratasy io zany tokony hanao négociation ny mpampiasa tsy niraray mpampiasa moa zany zay zavatra zay tsy maintsy napiditra n'le PVDC zay tao amin'ny 17 février. Io PVDC io tompoko raha ny tena tokony izy amin'io tokony hoe 72 heures na ohatr'izany ao anatina lalàna
kanefa le izy tena narirarira tena ohatrany hoe atao zany zay areraka an'le mpiasa olana mitolona toyitony koa zany dia blocage n'inspection l'inspection de travail zay atenen'ny mpiasa fampamahany olona mpiasa izy ndray nefa kihitriny mivato be misakana ny lalana amin'ny fanelany lalana amin'ny mpiasa ka miantso ny fanjakana mihitsy zay ndraindraiky tsy amin'ny momban'ny inspection fa mijaly mpiasa rehetrarehetra satria ny taratasy zay tonga ao amin'ny inspection modinondra reo faniny tsy fantatra tsony raha misy corruption na kolokolo avolety ka mpahafantaranay ty raha ty moa zany dia efa ela satria efa tamin'ny heritaony ty grève ty no nanomboka teto hatramin'izao ny olonay tsy miva dikan'izany zany ny inspection de travail tomboka tsy manao ny asany araka ny fahamarinana ny fanalenalana mihitsy io zay solotena moa dia tsy reraka koa zay mitolona otaonay satria marary ho an'ny mpiasa ny adivana eto ary fahamarinana mihitsy raha tsy ahevina nanomboka ny taona 7 ny tolona nataony reto mpiasa ireto iroso amin'ny fandiniana ny fepetra ho raisina miaraka amin'ireo sindika mpiasa izy ireo raha toka tsy mbola mivaly ny fangatahana tsy voahaja ny lalàna mifeny asa tokony isy ny fanelanelana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa amahana ny olana araka ny fanazavana izy ireo hatrany. Nanao fanambarana ny solotenan'ireo tanora ao Toliara izay efa mpanohana ny tetikasa bazy Toliara hatramin'izay. Nanampy azy ireo tamin'izany ihany koa ireo tanora voaresy lahatra fa tombontsoany be sy ny maro ny firoson'ny asa ataon'ity kompania isan'ny goavana amin'ny fitrandrahana harena kibon'tany eto Madagasikara ity. Ilaina ny fampandehanana n'orinasa bazy Toliara hiasan'ireo tanora maro anisa sy hisitrahan'ireo vahoaka eny fotony an'ilay asa sosialy ho fampiroboroboana ny lafin'ny toe-karena. Raha araka ny nambara ny solotenan'ireo tanora izay tena resy lahatra tanteraka amin'izao fotoana izao rehefa nahazo fanazavana tena marina na dia nanohitra izay izy ireo teo aloha noho ny fampelezana tsaho sy vavoatsy marina ataon'ny sasany. Laha natao moa fagnadadia amin'ny bazy Toliara tena misy tombotsoa Toliara aloha voalohany. Dia faharoa amin'izay misy tombotsoa zay commune voakasikasiky le bazy Toliara. Andaboy zao no hoe araky nambarandreo 2000 hectares peut-être tsy mana fimetera tany. Fe 2 hectares avao koa ny halay egny io. Ary 2 hectares eo tsy 2 hectares lavitsy magnahy fa 2 hectares kelikely afarana antimo atoy. Zany hoe zany tsika mbo mana havelaran-tany bevata bibiky hahafahatsika manjono manao place sy namany. Tsy misy ilirany touristique bazy Toliara tompoko. Tsy misy ilirany fangalatsika fiagny bazy Toliara tompoko. Bazy Toliara koa magnome antsika harato, laka, ho an'ny zay mpanjono, ho an'ny mpamboly koa. Io tsy ilirany mpamboly, famboleanao avao. Fa zao mbo hampian'ny bazy Toliara koa ny famboleanao. Ny tiako volagny zany mikasika amin'ny raha zay ao. Misy tombotsoa atsika ao, nindandrindra mpamarakitsy anasa. Firy gnasanao gn'olo misoratsy agnara ao amin'ny bazy Toliara, zao mbo tsy agnatiny. Satria voany avy nomaly 7 arivo. Ka ny tiako volagny eto, misaraka antsika rehetra abiaby ao. Na lafiny aty na lafiny roa samby hijery zay. Tanàna iarahamanana ity Toliara ity, ka ilaina ny fiarahamientana amin'ny fampandrosoana azy. Raha filay politikinareo ve ampiharinareo amin'ny fampandrosoa tanà toy, ampiharinareo amin'ny ty hoaviny anaky Toliara. Tsy mety io tompoko hoe ahitsika Toliara toy. Eto koa manafatsy, mananatsy anareo mpamokafokanay, mpivolambolanay zahay miaro bazy Toliara eo. Nareo koa manovasamba tsy misy anay, na lehilahy zay na ampela zay, zahay miaro fampandrosoa tanà toy. Nareo misy mijorova volombelo amin'ny Facebook eo, tonono amiko ty razanao, na babanao, na vita raha soa amin'ny Toliara toy, vo zay mahazo mivolanay. Lafa tsy mana fahenjena, tsy mahalala fomba, mipolia anjaika mizahazany amin'ny babany hoe ampianaro hoe fahenjena zao baba fa kay loza hoay ty nanomezanao telefony misy Facebook. Raiky zay ho hainareo mpanjivajivanay. Eto zahay manao fanambarana, zahay vahoaky maro anisa mpanoha bazy Toliara. Ny fanambarana taonay, zahay tsy hihemotsy ary hanoha bazy Toliara zisky manjam-pandehanany ary vona hisaotsy ny fanjakana Amerikana hanokatsy orinasa io satria vandy avao ny ainany zanaky Toliara hatsy zay tsy hita raha andesinareo zao, tsy mana pirofo nareo, mazava resako zay, mandesa taratasy nareo volanakalamanjana hoe toy misy projet misy asa fa hitsanga Toliara etoa, avianareo de ho hitanareo zay ka anao tsy hamonjy anareo. Ka inareo bazy Toliara tia tsy avinareo.
ka inareo tsy avinareo iny problemenareo zay ne tsy mazava amina io ananinareo jala va orinasa io sa kirafania nareo tsy avy laka i hanao latabatsy boribory miavienareo hitako tombontsoa toliara tsika samby anaky toliara etoa ajanono any resaky fankalainanao rabe amy rakoto zao fa dinio ty hasoatanatsika toy mitanjema nareo anaky toliara tsy vo fitapitaky tao amin'olo hilahatsy zay avao angatahako aminareo zay avao ty angatahako amitsika anaky toliara engany tolava velotsika iaby mbola namafisin'ny solotenany tanora etoliara reto fa tsy ilaina ny fisakana nanorona bazy soliara efa mandeha izay hitondra fampandrosoana ho tombotsoany be sy ny maro iazo ny toamasina vetivetsika ao anatin'ity tranga mpiarahamonina manaraka ity olona misa telo no fantatra fa namony ainy aomaly tao toamasina vokatry ny intoxication alimentaire raha ny fanamarina mba vao natao evena ho finanana mortadelle na fanapozinana natao tamin'ny sakafo no isany antony fahafatesana raha ny fanazavany ny fianakaviana erinora zafimanana kolo toamasina Ramatoa be 10 taona sy ny zanany vavy 30 taona ary ny zafiny vavy 14 taona no indray namoiny ainy maly tao amin'ny CHU Analakinen. Miray trano ary monina any Tsaraonenana Betainomby izy telo miafy reto. Raha ny fitantarany fianakaviana ny antsena tamina tranombarotra iray teto Toamasina izy ireo ny alahady 17 ny volana Martsa ny maraina ary nanomana sakafo anatsingeritaona fa 14 na terahany ilay zafikely vavy ny alatsinainy 14 ny volana Martsa. Nanomboka ny valana sy nandoa ary nafanahoditra ny talata vao maraina be ampitson'io saingy ny tsabotena tao an-trano ihany. Ny ombo anefa ny aretina ka ny tolakandro ny talata io vao nanatona toeram-pitsaboana. Araka le fiteneniny alongany tamin'izy le tsy salama le izy narary vao andeha atao sérum le izy mitaraigna keo tsy haiko la ndesiny aretina ananjy fa hoe ino ma sady nandona angery izy dia nohony ino ary zavatra azonarena tonga karan'io fa izaho ozy ny tsy haiko ozy na mortadelle nohaniny igny ozy na tonga an'io nikorana izy ya tamin'ny talata après-midi eran'erany tamin'ny 2 ngambany izy niditra hôpitaly io akaiky io ka tsy hitako fa zay tsy tragno raika sady tsy lakoro raika fa zato mipetraka fa izy ary akaiky ny katolika ary mipetraka i raha io tsy haiko asa nividiny alahady dia mbo nohanina dia misy tsy lany zany angamba dia alahatsineny zare nihinagna tsy haiko na alahatsineny mandraigna na alahatsineny après-midi finanana ananjy zany tsy nagnontany haiko fa le hoe zista zay izy nitantara fogna hoe le sakafo nohaniko izy mety mortadelle izy nohaniko na andraigna talata nandraigna izy zareo fa nanomboka le aretina dia efa tsy afaka nivarotra azy izy fa nalemy dia nijanona tandragno nanomboka mandraigna beony izy efa nanomboka mandeha mivalagna mandoa sady mandoa maraha nalemy dia tenitenony take fogna zany hoe magasy zany dia sao dia mba tsotsotra dia tsy mety nijanona me le raha dia le zafy kely mbola nandeha nianatra azany dia niravana avy tampianarana nody mety nietsika koa tagnina le aretina dia nody izy tampianarana mety niteny tapampianatra dia nody dia tonga taty dia tsy mety raha dia hoe aleo andeha amin'ny dokotera dia nandeha tamin'ny dokotera akaiky izy zareo dia tonga takao tonga dia mahita anjare le nalemy coupé be dia natao sérum. Omaly maraina no namoiny ainy ilay zafikely ary nentina nody avy hatrany natao ny fikarakarana. Omaly alina kosa no namoiny ainy ny fandimby izy roa mianaka. Le zaza alongany mitaraigna le tendany akao na dia mena rano azy izy tsy matelina firy raha hoisy tapasotro fogna voatelina ananjy fa mararo ny tendany amin'ny tendany mihitsy ozy ny karaha vay zany oziny. Dia le ramatoa ndraikany amin'ny kibony zany tegna marary be. Dia ndraindraika aza nipopohina ka izy are vao niditra to sérum azany bobona ka tanao karaha mipaly be masaka regny bobobobo nananjany kibony tegna nizizitra be kibony. Dia le zanany vavy ndraikany tonga izy azy tonga dia mila oxygène mihitsy ozy zazany fa tegna tsy afaka miaigna me oxygène mihitsy ozy atao amina zany kanefa zare tsy natao oxygène fa efa grave be fa ho faty vao natao oxygène. Izy tegna tompo tegna mihitsy azy nitaregna mila vao raha andeha dokotera izy dia fa izy tompo tegna mihitsy nitaregna hoe mila atao oxygène za fa tsy afaka miaigna mihitsy zazany aminazy tegna regniko migigna be mihitsy akitoko ozy fiaignana anazy tsy afaka miaigna za. Za fitato maty efa hita izy fa faible be takato tsisy iaigna ka dokotera moko tsy magnazava fa le antegna raha zany efa fantatra tsisy iaigna fa nohony madokotera mbola ento amin'ny hôpitaly be fa le zary mianaka roa zany mbola
natsaro tegna dia igny nentina talopitaly be. Efa teo mba vahoana ny fahafatesana izy telo miafy ireto raha ny fanazavana ka tsy afaka ny tantara tamin'ny antsipriany antsony izay tena zava-nisy marina. Izy telo monja raha teo ihany koa no iray trano ka tsy nisy nahalala ny fangaro ny sakafo rehetra ny hohaniny taoriny ny nampiomby ny aretina. Araka ny angom-baovao natao no tetezina nakanaka singa avokoa ireo tranombarotra manjara mortadelle rehetra teto Toamasina androany ary efa nalefa eny anivony Institut Pasteur mba anaovana fitileny. Tsy mbola nandrenesana ihany koa trangana intoxication alimentaire hafa makasika ny finanana mortadelle ankoatra ny nanjoany ireto fianakaviana ireto raha toa ka ilay mortadelle nojifaina tao amin'ilay tranombarotra tokoa no antony nahafatesana. Ao anatin'izay tranga mpiarahamonina izay hatrany ny aliny 7 martsa teo nandritra ny fisafonana nataon'ny zandary teo anivony vondro tompoparitra Andilamena no naharaisana antso fa mitoby eo amin'ny toerana atao hoe Tsangambady Fokotany Ambatobe commune Ambonivohitra Andilamena ny andian-jola amin'ny tampiadiana Tariantila avy ao Ambatomalama. Rehefa tonga tany an-toerana raikitra ny fifanjevona tamin'ireo andian-jola ka lavina andritra izany Itila Stody Jiolarainday ny mpampiororo raha toka tafapritsaka niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana ireo namany mitony sava ao ireo namany sy ireo fitaovam-piadiana amin'izao fotoan'izao fanampanazavana mahakasika izay. Matony isy ny fifandonana zany hoe tifitra amin'ny famaly zany dia nirongo fitaovam-piadiana izy ireo ary mbola nisy moa ny fanarahan-dina ataonay nandritra ny alina tontolo fa ny zavatra azo antoka mbola misy tafapritsaka zany any miaraka amin'ny fitaovana ka izay no antony anentanana antsika vahoaka ho any zay manana loharam-baovao indrindra mba tsy hoandriandry manana retina araka amin'ny fomba fiteny fa raha misy zavatra mampiaya na atoandro na alina ny fivezivezen'ireo vahiny maro samihafa dia tokony tsy salasala zany tsika mandray andraikitra mampilaza ny voamera isa tokony zay isorana satria manohy ny asa manatanteraka zany amin'ny atsakany sy andavany tsy tery lalana ny ratsy ary reto vahoaka manatrika reto ty fandripalemana fa na izany aza misy ny fananarotana mety misy mampiatrano reo dahalo reo dia noho ny loharam-baovao maro-pototra moa zay voray tety ampelantanana dia niazakazaka taty zahay namonjy ny vahoaka ny Ambatobe ka zao nazahoana vokatra zao zany ny etsika. Lafomba vao hafa vetivety mialoha ny idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena efa mandroso ny tontolon'ny nomerika amin'izao fotoana ka maro ny fomba fiasa mila vaozana. Nisy araka izany ny fifanakaloza-kevitra mikasika ny fivelaran'ny tontolo nomerika omaly ny arahan'ny asa Madagasikara sy ny Soka ampahafantarina ny tombontsoa ampanjifa ao anatin'ny fidirana amin'izay tontolo ny nomerika izay. Nietsika izay toy ny match de gala teny Mahamasina nampina ny EPP Ambohipo fanampanazavana mikasika izay. De gala dia etsika anankiray izay nitanterahintsika omaly dia le match io natao voalohany indrindra hanampiana sekoly izany hoe natao mba ahafahana manamboatra ihany koa ohatra ny infrastructure ny sekoly ao Ambohipo sy ho fanampiana ny momba ny sekoly zany. Zay nasiana ity atao hoe débat moa zany ilazantsika anazy mikasika ny fanampidirana ny olona ao anatin'ny tontolon'ny nomerika zany hoe inona ny tena tombontsoa ny tontolon'ny nomerika izay niarahanay tamin'ny Soka zany hoe IAS Madagasikara sy ny Soka no nanao ity débat na fifanakalozana hevitra ity izay natao androany ity la amena lanja ihany koa ny talenta malagasy ao anatin'izay zavatra zay satria BTP ny ataontsika hoe mana-talenta amin'ny famoronana jeu amin'ny développeur zany ny tenenantsika anazy dia ireo malagasy ireo mila atosika. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro mifandaharana hoentina aminao eto amin'ny fitalavitra kolo amin'ity ality isan'izany ny ankitsipo iresantsika bebe kokoa mahakasika ny raharaha Bazy Toliara iarahana amin'ny sekretera jeneraly ny antoko HVM Andriamatoa Rasamba ny Alain Désiré sy Andriamatoa Andrianandrasana tahina lolo Madagasikara fandaharan'izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao zao mandapitafa ho amin'ny raha-pitondray ary tompolasy tombovavy veloma tompoko.
antsoray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Ni Vavao. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.